Coucou, avesana gasikara rehetra. Eny ary ela zay tsika tsy nana live ela koa zako tsy mipotra tato dia hipotra indray zako zao. Mbola tsy afa-po tamin'le fetin'ny niangatra teo zako dia anangatra zako androany. Efa nangatra eto tsika menakavy dia inona zany le ho ataontsika androany anao anamboatra tarehy indray tsika hanositra fotaka amin'ny tarehy. Jerevinareo ke netrehitra tsy hanamboatra le borosy ako fa rehefa tena nijery le vidéo tany ambadika tany amin'ny YouTube sy ny tany rehetra dia hitako mety any le borosy dia ezaka anao an'ilay izy ako. Le fotaka ataontsika moa zany tsy maintsy hoe fotaka foana aloha mandeha aloha le fotaka kotato efa kokankely le izy fa mbola kafiriana ihany aloha na izany aza ianareo ihany fa zaho mitady an'le mitovitovy amin'ny tarehiko tsy mety mahita mihitsy dia lasa mandreraka be dia hita foana tsy maintsy atao eto nefa efa hitako amin'izay zao mifika hoe hitanareo atao ahoana zao mampatonga an'le hoe atao somary mba atao somary ohatrany mitovitovy kokoa amin'ny hoditry ny tava ilay make-up dia ho ataoko hoe le izy rehefa avy eo dia mikiranareo avy eo fa ny antony ataontsika voalohany dia tsy maintsy manositra fotaka. Jerevinareo ke raha tsisy ohatrany tandra kely eto amin'ny tarehiko eto ka io hitanareo tsy maintsy misy tandra foana angentsika rehetrarehetra nandritry n'io tamin'io le vao ngezangeza zao dia tsy nataoko teo dia tsy dia nanao make-up loatra satria tsy na raha vao kitikitihana foana koa le tarehy hitanareo rehefa misy tandra ianao dia aza kitihana mihitsy le tarehy satria arakaraky ny kitihana izy hitanareo lasa mangana le izy zao satria vaky le nana teo amin'le izy dia izay mampatonga an'le izy lasa manao ohatran'izao fa vita amiko kosa angamba izay sa ahoana ozy nareo sao dia lasa be loatra indray raha vao be loatra le izy dia lasa madity fa ho ataontsika ho ataontsika indray ny borosy efa le ataontsika ohatran'ny mahazara dia tsy maintsy hoe borosy foana no anaovantsika anazy raha hoe taloha efa nataoko tamin'ny tany dia ohatran'ny manahirana nareo mijery ihany koa ohatran'ny sadaikatra dia miezaka zany manao borosy dia mba fampitazana eto isika menakavy dia sady le paozin'le finday ihany koa zao mba namboariko le izy mba hoe atao somary misipirana ohatr'izao dia mba moramora kokoa no hijerevantsika anazy sa tsy tianareo le ohatran'izao. Nisy fanontaniana alohany hoe atao tsisy volomaso mihitsy ka la composé dia zahako aloha amin'ny ankapobeny somary manifinify mihitsy ny voloko zareo tsy dia misy volo loatra zahako fa misy volo ihany fa manify raha mijeran'io zao ianareo dia ohatrany hoe somary matevina zany satria za vao avy nanasa aloha matetika rehefa manao make-up dia manasa aloha satria ilaina koa le manasa aloha ianareo fa korotana be rehefa mipetraka eo le make-up dia manao make-up zahako dia manasa aloha zahako dia izy ohatra somary hitanareo ohatrany hoe botsimbotsina be ilay volo fa rehefa tena amin'ny andavanandro dia tsy mibotsina ohatran'izao tsony lasa fisaka kely io rehefa amin'ny andavanandro dia ahoana fahitanareo anazy inona indray no ataontsika manaraka eto tsy dia tokony ampiana éponge hafa angamba izy io raha fahitako anazy zao fa inona indray no ataontsika manaraka anamboatra volomaso efa misy fika vaovao anamboarana volomaso dia hianatra anao an'le izy aloha dia hojereko raha mivoaka eo le izy na tsy sady mba mianatranatra ihany koa zany ny teny raha ny tokony ho izy dia mamonjy lakilasy any amin'le mampianatra make-up ireny saingy ny tena ianareo ihany fa
sahirana sy manam-potoana andehanana makany dia ato izany lasa mampiana-tena ato, nefa le zavatra indraindray lasa tsy mety, tsy mandeha amin'ny saisoniny ihany koa. Nefa torohevitra nataoko ho anareo, raha ohatra ka manam-potoana ianareo dia mankanesa any amin'ile mpampifana reny fa tena tombontsoa tsara be mihitsy le izy. Ay zary anamboatra volomaso aloha andramantsika aloha ty crayon anankiray ty. Tsy kitihako zareo le eto amin'ny tarefa rehefa avy eo hoe afaka ho azo eo tsy maintsy mitovy ihany io. Ka aloha ngarige tapitapohako somary marron ho tapohako marron kely. Hitanareo io ho tapohako marron kely dia amin'izay mba somary mazavazava kokoa. Ity zao le marron mba somary hitovitovy amin'ny tarehako izany rehefa avy eo. Tsy dia hoe atao mitovy be loatra fa sady mbola namboatra faty ny orona koa tsika mianakavy rehefa avy eo. Ao ve raha araka ho fahitanareo le make-up nataoko taloha ireo ve mba efa ohatran'ny tsaratsara ihany sa mbola horera be? Mety ho gaga zany nareo maninona ary ny tsy ampiako make-up eto amin'ilay eto amin'ny ambany maso eto, satria tsy maintsy ampiana le maquillage eto rehefa avy eo dia tsy dia ataoko be dia be le izy fa somary ataoko manifinify, satria raha vao be loatra ihany koa ilay fotaka atao eto ambany volomaso eto dia sarotsarotra be zareo mametaka an'ilay maquillage. Hitanareo misy le ohatran'ny karazana poudre reny koa, misy poudre afaka atao apetaka amin'ny ino moa zany spray, le spray ohatran'izao apetaka amin'ny tarehy dia lasa mandimandina ny tarehy. Ka io tsy maintsy hoe mandeha mankany le tena le tompona ndraiky sa le mpivarotra le haniny ireny dia izay vao mahita lezany. Tena moa ato mbola sahirana tsy manam-potoana hivoahana mandehandeha any dia izay zavatra misy eto no ampiasaina sy ezahana atao. Zay. Tsy hitanareo hoe takona ve ilay tandra teo eto, takona le izy. Inona indray no ataontsika aloha takotakony iny izao somary mitovitovy kely amin'ny hoditra izao ny tarehako dia hamaritra ny volomaso amin'izay alefa ary ataoko hohanina aloha make-up le izy, make-up no anaovako anazy, andramako raha mety. Hitanareo ty ohatran'ny karazana crayon ty, tsy crayon ity zavatra ty fa razana ohatran'ny karazana efa rehefa mividy le karazana borosy ianareo dia mitambatra be dia be ao daholo izy rehetrarehetra. Hitanareo ty izao le mividy le borosy ahako dia efa ato daholo ny borosy rehetrarehetra le ty fanalana le fanadiovana kely amin'ny tarehy. Eto le latsaka iny latsaka iny crayon niala indray le izy elo aloha ilatsaka. Hitanareo le eto amin'ny borosy feno karazany be dia be dia amin'iny ianareo no afaka misafidy izay tiana atao. Fa ity zao nahazo tombony mihitsy rehefa mikitikitika ela mikitikitika eo ianareo dia mahafantatra le asan'le izy ihany ny amin'ny androany aloha mihina fa hety tsara amin'izay ity maquillage-ko ity satria zako efa miezaka manao izay
mety ho tsaratsara. Hitanareo iny aloha ilany iny dia atao amin'ny ilany indray. Le make-up ihany zany iny atao koa. Hitanareo make-up maintimainty dia samy mifampianatra antsika, dia nareo koa afaka manao rehefa any an-trano mba mampiatra. Efa tsy le hitanareo le crayon tsoa zany zao ny ataoko fa make-up indray ity ataoko amin'ny volo ity. Ity solona volomaso ity dia mba hitatsika le izy raha mivoaka tsara na tsy. Ohatran'ny lasa ngoza be tsy maninona fa ho averintsika atao rehefa avy eo. Ataotsika izay mahatsara anazy rehefa avy eo. Aloha jery fitaratra ako, hitanareo eto aminahako eto zao misy fitaratra. Eto amin'ny fitaratra eto no ampitovizako anazy. Nareo zany afaka mijery anahako eo amin'ny eo nefa zako iregle anazy eto amin'ny fitaratra. Dia ahoana? Raha mbola tsy mety tsara, mitovy sa tsy mitovy? Lasa ngeza loatra le ato amin'ny ilany. Ato amin'ny ilany zao ohatra ny hoe efa manomboka tsaratsara kely fa le ato amin'ny ilany lasa bota be le ato ambadika. Ka aloha afafako rehefa avy eo dia hitatsika eo fa tsy maintsy hety. Rehefa manao zavatra mantsy hitanareo ianao nge tsy voatery hoe tonga dia hahay be zany e, mianatra foana ianao. Zay rehefa te hahay zavatra mila mianatra, mikaroka, mandalina, dia zay vao mampiatra. Izaho zao dia eto an-dalan'ny fandalinana sy ny fikarohana zao fa mbola tsy ao anatin'ilay tena ina moa zany tapim-pahaizana. Dia nareo ihany koa afaka mitsara izay ataoko. Ohatran'ny mampatahotra be izy zany. Aloha dia amin'io fa hodiovintsika amin'ny fond de teint le izy. Hitanareo misy mahatsara le izy ihany rehefa mampiasa le make-up indray no ampiasainao atao solona volomaso. Misy mahatsara anazy le izy fa tsy voatery manao le crayon cils foana. Dia hodiovina kely ny eto ambanin'ny maso. Ity le fanadiovana. Efa hitako tany aloloha tany le izy dia mba hiezaka hampiatra le izy raha ohatra ka mety ataona ary manadio anazy. Hitanareo le volomaso apitsika andramako amin'ity mihitsy le izy, somary hijery akaiky dia nareo mijery anahako etsy amin'ny fitaratra etsy maka le fotaka ianareo dia ho apetaka amin'ilay lohana brosy. Le fond de teint zany tiako lazaina. Dia hodiovina amin'ny fotaka ilay volomaso. Eo amin'ilay faritry le volomaso tianao hipetraka tsara. Hitanareo iny? Zay. Ohatran'izao le izy. Dia aza kitihana be fa rehefa avy eo ny inona moa zany? Le éponge kely iny no manadio anazy. Dia ato ambany koa ataoko ohatran'izay le izy. Sarotsarotra kely fa zany hoe miezaka mifampianatra eo tsika mianankavy. Dia ny eo ambany koa ataoko ohatran'izay. Aloha saika tsy nahita nareo.
Zay. Hitanareo zao? Zay. Zay e! Tsy hitanareo tsy lasa voafaritra tsara le volomaso am'izao. De natao indrindray am'izao rehefa veorika lapiso de somary diovindre amin'ny éponge am'izay zany le izy avy eo. Hitanareo ohatran'izao le mitracé ale izy. Tena tsy mora manao zavatra. Aleo aloha diovina amin'le éponge indray. Zaho zao matahotra be hanadio an'io. Zaho mbola tsy manana le éponge le tena tsara tarehy fa ty le éponge le fatatro ty zany no dioviny dioviko anazy. Mbola ty fisaka kely ty ny ananako eto zao. De ty no anadiovako raha tokony ho izy. Misy le éponge kely ratsiratsy kely iny atsy fa aleo aloha ty aloha ny atao. Ao ary. Diovina am'izay ilay volomaso. Apetraka tsara aloha ty borosy io mbola atao ny ilany rehefa avy eo sa aloha tonga koa de amboary lora nga tonga de amboarina andre mandeha aloha le izy tonga de ataoko ihany koa ny ilany ho apitsika fotaka kely tsy de tena hoe atao be dia be akory le fotaka. Mila mitandrina kely fotsiny indray manao an'le izy de ho alefa ary atao amin'ny ilany indray. Hitanareo ako zay. Tsy hitanareo asa tsara kely ve? Mamaritra an'ilay volomaso tsika io satria le teo tsy nety tsara le izy de ho ataontsika indray ny ery ambony. De ahoana tsaratsaratsy alefa indray atao ambony indray. Ohatran'ny matahotra be aho zany ka aloha atao amin'ny ilany indray ve ohatran'ny tsy mety ohatran'ny tsy sahako lozy. Zay. Ohatra lasa kely loatra ilay volomaso atao amin'ny ilany. Loaloha andeha amin'io fotsiny fa rehefa voadio le izy de hita eo avy eo. Hitanareo ohatra lasa tsy mitovy. Mandreraka mihitsy izany. Okizay aloha fa aleo diovina amin'ny éponge am'izay le izy. Somary diovina moramora amin'ny éponge. Na ity éponge ty ihany ary nanaovana anazy fa somary ampakarikarina ambonimbony atao ohatran'izao zany. Tsy éponge mantsy fa borosy. Eto amin'ny ambany zao hitanareo tena be loatra le nataoko. Lasa be loatra le nataoko fa tsy maninona. Tato amin'ny ilany ohatran'ny tsy de nety tsara le izy satria voakika loatra le izy. Aleo aloha apiko borosy indray ary ezaka ataontsika amin'ny borosy le izy satria borosy no hamafana izy de zay vao apitsika éponge. Mila mitandritandrina koa nefa indray manao an'le izy mba tsy hipetaka be loatra. Tsy mety borosy ty fa ngeza be. Ity borosy somary fohifohy ty no ataoko de ho jerentsika eo raha mety na tsy. Na éponge aranga éponge mihitsy ny anaovana anazy aloha. Zay. De ahoana? Mety ve?
Miasa l'éponge sady mamafa no mametaka. Tena fahitanareo anazy atao ambany indray. Ao zay zay kosa e. Atao amin'ny ilany zao tena nety tsara, fa le atao amin'ny ilany rangahy tena tsy nety fa voafafa be loatra. Hitanareo tsy maintsy ho ampiko averina ampiana make-up kely indray io rehefa avy eo, fa aloha andeha amin'io. Hitanareo lasa fisaka kely fa ho averiko ampiana make-up kely dia amin'izay mba tsaratsara kokoa le izy. Aiza ilay lohana make-up teo? Toa tsy hita re olona e. Fanakaiza. Ohatry fanakaiza le fanaovana make-up teo? Sa latsaka. Zareo afa-baraka fanakaiza ny lohan'ilay make-up teo, tsy hitako ny nalehany nefa iny no tena fandritana le izy ato. Latsaka daholo izay tsy tokony ho latsaka. Mitafiana aloha atao amin'ny ilany. Hitanareo atao amin'ny ilany zao tonga dia mivoaka tsara, fa ny ilany amboarintsika. Aloha eto ny atao fa eto nareo sady mijery ery amin'ny fitaratra fa za koa ato no manao anazy. Ato amin'ny ambony no tovanako fa ny ao ambany ako tsy manampy intsony. Ohatran sarotsarotra be le izy nefa mihinako fa eto ihany io. Hitanareo ohatran somary mitovitovy amin'izay. Zay dia atao aoriana zao somary atao ohatrany botabota kely. Ao ve? Loza fa tsy mety a. Ohatrany tokony mbola mila ampiana kely. Dia ahoana? Ohatrany tsy mitovy ihany fa somary atao inona zany tsy itovizany amin'izao raha fahitanareo anazy. Somary ampiana matavitavy kely. Somary atao matavitavy kely ngamba zany eto ambony. Zay mitovy amin'izay zao a. Ny anankiray zao somary ohatran lasa maranitra loatra ny ilany, somary fohy, fa ny atao aoriana ato zany ity amin'ny an'ity no anesorako kely. Hitanareo ohatran'izao. Nampiko fotaka dia izay mampy
fotaka no manarona anazy. Zay mitovy amin'izay sahoana fahitanareo anazy. Ao mety amin'izay ilay volomaso a. Atao ve mety hoe aloha ataoko matevitevina kely atao amin'ny ilany. Efa manampinampy fotsiny ako sisa amin'io atao amin'ny ilany fa tsy dia tena hoe atao zavatra be dia be a. Dia ahoana? Tsaratsaratsy. Ho alefantsika indray inona no ataontsika? Inona indray no ataontsika manaraka? Dia inona indray no ataontsika manaraka? Molotra ve? Molotra ve sa inona no ataontsika manaraka izaho? Tsara amin'izay ilay volomaso a. Efa manoka mahay a. Eto amin'ny fanamboarana orona amin'izay. Efa nitady fika ako a, dia ho atoroko anareo indray ilay izy. Marron zany a ny lokona orona. Ka aloha eto amin'ny devant aloha atao mazavazava. Ity ilay izy. Izao ilay izy. Dia ho ampiana marron kely. Teo lava orona zany ito a. Dia fika hafa indray ty. Ity crayon maranitra kely ihany koa ty a, fa ho andramana ataontsika. Mangamanga ny alaiko iny. Tsy mangamanga fa marron. Ka aloha za koa hijery fitaratra akaiky eto ihany a, dia mba moramora kokoa nareo mijery anako etsy amin'ny écran. Loko marron no alaina. Hitanareo ohatran'izao. Mba teo lavalava orona zany io a. Tsy atao be dia be ohatran'ilay taloha ilay nataoko intsony ilay izy a. Fa faharitana kely fotsiny. Ohatr'izao. Dia ho ampiako tsipika kely eto ampovoany. Sao dia lazainareo fa lohana lataka eo, tsy lataka io fa orona. Dia ho ampitsika mazava indray a eto ambony eto satria za koa tiako mazavazava kokoa ny. Dia ity fotaka mbola misy fotaka kely eto. Fond de teint. Hitanareo fond de teint ilay lazaiko hoe fotaka fa sao dia gaga ianareo inay ty fotaka lazain'ny composé. Itanareo lasa mazavazava zany ilay oroko amin'izao. Dia inona indray no ampiasaiko? Ampiasa éponge ary zahako eo. Ampiasa éponge amin'izay zahako. Jerentsika ny fandehana. Mety sa tsy mety? Ohatran'ny mampatahotra be koa mampiasa ilay éponge. Sady tsy tiako voadoana ilay volomaso. Tsy
tiako voadona le eto ambany. Inao ozy nareo nataoko voaloha fafana dioviko izany aloha ilay somary marron be. Dia ahoana hitanareo somary misy miavakavaka ihany ve? Ny eo ihany ny eo ve? Hitanareo tsy efa miavakavaka kely? Ny ataoko aloha manadio ilay somary marron matevina. Io zao lasa izay le marron iny. Hitanareo? Hafa baraka koa nga ty éponge kely ty ka. Dia petapetahako kely amin'ny éponge sisa le ambony mazavazava kely. Zay. Tsy hitanareo efa nety ve le izy? Ansay e! Lasa lava orona. Arakaraka le firafitry ny orona tianareo zany enahako zao ito a. Mba tiako hoe maranitra somary botabotako kely zany ilay orona eto. Fa raha ohatra hoe tianareo somary matsokotsoko kely le izy a, dia somary ataonareo mihena kokoa zany ilay orona. Sady tsy tiako kitihana be loatra koa le sao dia idirana angano eto. Zay. Tianareo ve? Aloha saika atako nandray nareo. Hitanareo le tamin'ny afovoany eto somary ampiako tsipika kely satria nampiana tsipika marron kely teo. Zay. Mety sa tsy mety? Lasa lava orona zany sao fa tsy petakorona be ohatran'ilay taloha intsony. Dia inandray manaraka anamboatra hanina indray tsika. Inona manaraka? Ampitsika pomety indray ny tarehy. Tsara foana ilay ampiana pomety dia misy lamaody vaovao resaka pomety indray hitako tany ambadimbadika tany a. Dia ho ampiaritsika indray ilay izy raha mety na tsy. Aloha sorana kely an'ilay fotaka ihany ny tarehy ato fa mbola betsaka izy ato. Dia ato ihany koa kakana rehefa maninana ampiako an'ity dia mba tiako somary maranidranitra, somary bebe soka zany zahako. Ndao aloha tsika hamaritra tarehy ary. Ka aloha ampirino ty éponge ty. Kampirina aloha ty éponge ty fa zaho tsy manana éponge afa-tsy ty. Dia inandray manaraka ho faritatsika ny tarehy. Zaho zany efa mezaka tsy mampiasa tanana intsony fa borosy foana no anaovako anazy aloha. Dia aoka aloha faritana indray eto amin'ny tarehy. Ito koa nge ohatran'ny ela be vao vita e. Korotana an'izany ka korotana an'izany a. Alors ito misy marron io dia ito nataoko. Sao dia lasa maizina loatra koa dia afa baraka. Tonga dia efa eto ihany.
Mantanjo anareo maninona ary ny ampiana dia hitanareo ity koa zah mba lasa ohatry ny hoe somary lavalava tarehy kokoa dia izay mampatonga an'ilay izy ampiako an'ity marron marron ity eto ohatr'izao. Izay aloha ny amin'iny. Dia mitohy kely indray aty ambony kely aty eto. Mba tiako somary matromatroka kely eto. Antony dia satria tsy inona somary matavitavy ilay tarehako dia ampiana kely an'iny. Ohatr'izay koa ny eto amin'ny ilany. Io zany miankina amin'izay firafitry ny tarehy itiavanao anazy fa tsy dia mila hoe inona koa. Marron marron io nataoko iny. Hitanareo tsy crayon ity fa efa miaraka amin'ilay eto amin'ny vodina crayon silety misy ohatran'ny karazana éponge hafahafa ity dia izay ataoko io. Raha tsy mitovy izay dia diovintsika amin'ny éponge indray aloha. Éponge foana zany mampatonga an'izy no manao izay mampiavaka an'ilay izy. Hitanareo ohatran'ny oriko izao, éponge nanao izay nampiavaka an'ilay izy, dia eto indray éponge no hanao izay hampiavaka amin'ny tarehako. Lasa matroka be izy zany afa-baraka. Raha vao matroka loatra io dia tsy maintsy ampiako kely fotaka. Ohatran'ny tsy nety ilay loko nataoko ry zareo iny fa nety tampoka indray. Hitanareo lasa loko matroka izao ilay eto amin'ny ambany. Izay. Dia mbola averiko ihany manontagaga nareo fa maninona nampiako lavalava ohatran'izao eto amin'ny saoka dia satria mba tiako mba ohatry ny hoe somary lavalava saoka kely aho zany. Izay ny anton'ilay izy. Aloha tapohana kely an'ilay ohatran'ny lasa miavaka be ilay izy dia raha vao miavaka be koa dia ratsy. Ohatran'ny tsy nety ilay izy ka mandreraka mihitsy hoe nitady an'ilay zavatra mba mitovitovy ny tarehako nefa ilay izy tsy dia mitovy dia miala amin'ny zava-misy. Izay. Hitanareo misy fihavahany kely ilay izy raha mahita anazy ianareo amin'izao dia ohatry ny hoe lasa somary maninona ny tarehako zany, lasa somary lavalava tarehy zahako. Dia inona koa ato amin'ilay anona indray mbola tsy matoky lolo ato amin'ilay tapikandrina ho ataontsika ihany iny rehefa avy eo fa tsy taitrinareo fa inona indray no manaraka dia ny ampiantsika alefa pomety. Tsy voatery hoe ilay pomety tsy voatery atao inona moa, tsy atao lokomena fa afaka atao anona ihany koa ilay izy, afaka atao make-up. Fa ny anahy tiako be ity. Dia aleo ataoko amin'ny tanana fa ohatran'izay mahafinaritra anahy. Io koa ke
dia hitanareo le lamaody hitako any amin'ny anina indray a tsy dia atao miparitaka be ilay izy fa eto arindrina kely eto fotsiny dia izay lasa somary atao aty arindrina indray zany miloko menamena fa tsy hoe le eto amin'ny loha eto amin'ny anina rehetrarehetra eto hitanareo lasa mena be lozy dia ato amin'ny ilany indray lasa mena be tsy manina fa aloha dia amin'eo fa rehefa avy eo tambatambatra eo ihany le makiazy rehetrarehetra rehefa avy eo dia tsy maintsy miavaka eo ka aloha tapohana kely fotaka dia mba hitany ihany iny avy eo hitanareo izay hitanareo nampiko fotaka kely dia ato amin'ny ilany koa ampiana fotaka kely izay dia mba miavakavaka kely kokoa izy amin'izay fotoana izay hitanareo izay hita hoe eo zany le pomety efa eo fa mba miavakavaka kely kokoa izy amin'izay dia inona koa so etsy hitanareo mba tsara tary ve samy le make-up inona indray manaraka dia ny hoe raha mahay miteny ito fitaratra ito sy le écran dia angamba manopa mihitsy le fitaratra hoe tena oka izay fa za foana nijerijerena eto ohatran'ny olona tsisy atao saingy tsy miteny izy dia ararotiny calacopose alefa indray ary lamaody manaraka anamboatra karazana haingona tava amin'izay tsika zao inona re mba tokony atao satria tsy inona loranjy dia maitsomaitso zany ny lamaoditsika maitsomaitso ny lamaoditsika anio tsy maitsomaitso matsy fa loranjy mavomavo na loranjy izay no lamaoditsika so ihany efa manana crayon mavomavo dia efa tonga dia fomba io zany le izy ka aloha rangitina kely fa jerenareo kely izy raha tsy efa bory kely nanandrana hitanareo le pensily hazo le fampiasany ampianarana nanandrana an'ireo zako dia tsy mety le izy fa ilay pensily hazo any ampianarana somary mafimafy fa ity le fatao amin'ny tarety somary malemilemy izay no hitako mampiavaka le izy fa mety hoe raha ampiana rano nga dia mety hety ihany raha ampiana rano izy ako mbola tsy nanandrana ako fa hoe mety raha ampiana rano dia mety hety ihany alefa inona zany no ataoko haingony aloha ametraka maintimainty aloha anao haingo hafa kely tsika haingo mbola tsisy mpanany te aloha za ako eto akaiky eto amin'izay ho ampiana haingony hitanareo ve tsy dia mazava loatra tsy maninona izany fa hitanareo foana io rehefa avy eo maitsomaitso aloha iny nataoko iny ka sarotsara be koa manao ale satria tsy nahainareo ihany fa izay lamaody vaovao mbola tsisy mpanana indray ty ataoko ty tsy mety mazava koa izy zany
Hitanareo zao ilay olana amin'ilay fotaka, rehefa be loatra ilay fotaka atao dia lasa tsy mivoaka ilay izy. Ka aloha izay aloha ny amin'iny dia ataoko ohatran'izay koa ny eto amin'ny ilany. Ka ito raha lany sady koa ilay crayonko. Mora lany kely ilay crayon. Ka aloha raha angitina indray. Hitanareo ve? Mamatra maitsomaitso indray zahako. Raha ny tokony ho izy atao loranjy fa ho amboarintsika izy rehefa avy eo. Zay vita ny amin'iny mora lany kely rangaha ilay crayon. Ianao efa mba mitsitsitsy an'ilay zavatra ilay crayon ka miasa. Dia ho ampitsika lokona loranjy amin'izay. Ato izao somary sarotsarotra amin'izay ny handoko an'ilay loranjy satria tsy inona aloha aloha jerentsika ary. Wait, what time is it? Misy fitaratra ety ihany ity dia sady mijery fitaratra eto za, nareo mijery anahy koa eo amin'ny ohatrany tsy mivoaka tsara ilay loranjy nataoko. Hitanareo sa tsy hitanareo? Hitanareo ampiako loko loranjy eto ambanin'ilay izy. Ohatrany tsy mazava tsara. Io fa manomboka mety Zay. Hitanareo sa tsy hitanareo? Ho ampitsika indray eto amin'ny ilany. Somary sarotsarotra kely ilay izy. Dia ahoana? Tsara sa ratsy? Tianareo sa tsy tianareo ilay izy? Tsara sa ratsy eo? Tsy dia tazana loatra ilay izy nefa zako efa mikofoka be. Raha misy ilay crayon zao dia tena mety tsara fa ty hanina fotsiny fa dia tokony ampiana rano ilay izy tonga dia mety tsara io efa mivoaka. Hitanareo?
Dia ahoana tianareo ve ilay sa tsy tianareo e? Zay, io zao manomboka miavaka tsara amin'izay ilay izy. Hitanareo iny? Ho ambaro kely indray aloha eto amin'ny ilany ka aloha fa lasa ilay maitsomaitso. Dia atao amin'ny ilany indray ataontsika somary matevitevina. Hitanareo ve? Gaga nareo efa maninona indray ary izy tsy mijery ety amin'ny écran ety dia hitanareo mba eto akaiky eto amin'ny fitaratra zany mba hita hoe akaikikaiky kokoa aiza ilay tsy mety fa satria zako indraindray rehefa ilay mijery amin'ny écran iny dia misy adio ilay izy. Dia mba ataoko amin'ny fitaratra eto ilay izy dia mba mora hita kely kokoa aiza ny mety aiza ny tsy mety. Fa aza manahy ianareo fa tsy maintsy hifampitsikilo ihany tsika alefa eto ihany. Hitanareo? Dia ahoana? Tsara sa ratsy? Dia inona koa? Inona mbola tsy nety tao? Ato ambony aho ampitsika loko kely indray aloha eto ambony. Sady janona amin'izao ilay eto ambony. Tsy tiako kitikitihana koa nge ilay eto ambony fa sao dia dirana angano indray za io fa efa kafiriana be. Molotra no atao aloha, molotra indray aloha no atao. Dia tianareo ve aloha ilay make-up e? Za mbola tsy afa-po amin'ilay make-up aloha raha nga ampiako loko hafahafa eto ambony. Ndao ampiana loko mangamanga manarona ilay izy. Ampiana sa atao rôzirôzy? Ampitsika kiala rôzy ary e. Ampitsika kiala rôzy eto ambony. Ho jerentsika raha tsara na ratsy. Ho jerentsika raha tsara sa ratsy. Hitanareo ve? Efa manomboka mamaritra kely aho iny a. Sa atao amin'ilay anankiray ato no tena tsara. Ito amin'ny ito no tena tsara. Atao jery rôzirôzy ato aloha fa ito no tena tsara. Ity ilay izy. Ilay kiala rôzy ato no ataontsika. Tsy rôzy zany sa inona ity? Andramantsika. Hitanareo iny? Tsara be ity make-up ity. Tonga dia mety tsara. Dia torohevitra ataoko anareo koa rehefa mijery make-up ianareo nefa ke moa sarotra be rehefa hividy any amin'ny mpivarotra ianao hoe dia hanokatra ilay izy. Tsara kokoa ilay hitanareo ilay somary mifiretaka kokoa.
dia mba mora atao. Zay. Dia aiza zao ilay anako teo, ilay mavokely. Okaloha mbola tsy vita iny a. Dia somary miantona kely ary ivelany aritra. Zay. Dia ataoko ohatran'izay koa ny eto amin'ny ilany. Ny eto aloha raozy dia ny arỳ aoriana somary inona ny anaran'ity, tsy fantatro ny anaran'ilay izy, ohatran'ny misy anarany ihany koa ary ka ilay izy eto akaikiny eto. Misy anarany daholo ilay loko. Nareo efa misoratra eo amin'ilay izy. Ny anaran'ity apetrako ity zao kinikio ny anaran'ilay izy. Dia ho apetatsika ndraiky alakiniki. Tena tsara ito ry zareo a, jereo fa tonga dia ilay vao apetaka tonga dia mety. Misy nefa ilay make-up sasany ataonao a, impiry apetaka ela be vao miraikitra. Mba hitanareo tsara ihany ve ilay izy sa ahoana? Sa zao efa mba miezaka manao azy miapety an'ilay izy ako a. Miandry anareo amin'ny menu ty asisa. Zay. Ao. Zay. Tovy a. Samy misy miakatra, samy misy miakatra. Zay aloha ny amin'iny fa apitsika rose rose isika la rose. Mbola tsy adino kala rose teo. Aloha fafana kely ty fa lasa mipetaka be ilay anateo dia fafana kely ihany koa. Fa hory zareo mba tsara ihany koa diovina ilay make-up nareo satria ilay loko mifandimindimby lava eo koa nge dia tsy maintsy lasa maloto ilay izy. Ty zao ny anako ty ilay ty anankiray ilay crayon ty a ampiasaiko amin'izy indrindra dia lasa raha vao tsy fafako na dioviko ilay izy dia tsy mety. Kala rose indray iny ataoko iny a, sao dia gaga nareo. Apitsika kala rose kely atao amin'ny devant. Zay. Hitanareo ve? Ohatran'ny sarotsarotra kely ilay izy a. Loza amin'ny atambahoaka aloha. Ranitra kely. Mitohy ihany kala rose. Tsy hitanareo tsara ve kala rose? Zay. Tsaratsara atsy. Ao aty ambony indray aloha nampidiniko. Dia ahoana tianareo ve?
tsy mety mipetaka le kalarozy eto amin'ny devant eto, tsy azoko mihitsy inona ny olany. Mety ka zay fa zay aloha zany le izy rosy maitso l'orange de somary atambatabatra am'izay ho andramako ho petahana amin'ny éponge am'izay ho jerentsika ny lokon'ireo zany. Ity loko ty loko hitantsika tany ambadika tany fa tsy de hoe inona akory satria ohatr'izay le manao make-up de ho atambatritsika le izy ho jerentsika ny fivoahany hoe tsara sa ratsy. Tsara ve? Matahotra be koa zany mampiasa an'ity éponge ty ka aleo borosy ny ataoko ka matahotra be sao de simba indray le izy de aleo borosy no ampiasaiko. De ahoana? Tianareo sa tsy tianareo? Zay hitanareo l'orange sy maitsomaitso ary mavokely. Zay voaka sa tsy mivoaka amboaritsika indray ny atao amin'ny ilany. De ahoana? Tianareo sa tsy tianareo? Ty mavokely ty tena tsara be mihitsy satria hitanareo tonga de mipetaka tsara le izy. Zay ve? Ka aloha maritra kely eto amin'ny aneto fa ohatra lasa matevina be le izy tsy tokony atao. Zay de ahoana? Tsara ihany sa ratsy? Ka aloha faritako kely indray ilay maitsomaitso. Zay de ahoana? Tsara sa ratsy? Zay inona koa? Eto amin'ny saoka
Inona koa mila fanamboarana hiditra atao amin'ny molotra indray atsika menakavy. Molotra inona reny atao lokona molotra apitsika loranjy ihany ataotsika mitovy an'io volomaso ihany fa ho atao maintimainty manodidina dia ny ao anatiny menamena. Sa menamena ny ivelany, aleo atao menamena ny ivelany dia mazava ny ao anatiny satria mba mila ataotsika mitovy le izy. Raha ny tokony ho izy tia loranjy tiana atao fa le loranjy maditra be. Nareo zao manontany hoe ary maninona kialan'io tsy manao volomaso dia za koa le mametraka volomaso ry zareo mandreraka be satria tsy za zany isaky nanao make-up ve dia ametraka volomaso foana dia hividy volomaso foana ny atao ve? Eny raha manam-bola aloha tsy maninona fa ianao ve olona vao anao rapitrongo vao homana ve dia fomba ahoana ny andaniana vola amin'ny karazana volomaso. Azafady. Anao molotra indray tsika ary faritana molotra. Jerefinareo fa atao boribory aloha molotra atao ampovoany. Zay le lamaody hitako any. Somary atao ampovoany ihany ny atao Hitanareo iny? Atao boribory dia ny eto ambony le amin'ny sisiny zany io lazaiko ohatr'izay ihany koa. Zay tsy tena hoe atao ngeza be. Dia sainy ime inona ny tadidinareo amin'ity molotra kely boribory anankiroa ity ary rehefa vita le molotra boribory kely ohatr'izao dia afaka mivelatra makary ivelany amin'izay. Ohatra mitsiratsy alefa ary dia zay vao mandeha makary ivelany amin'izay mamita ilay ambina molotra. Hitanareo zao zay dia atao ohatran'izay koa ny any amin'ny ilany. Somary mivoaka kely ohatran'izao. Hitanareo lasa tsara kely ve eto ambany sisa mamarana. Zay eto ampovoany zao mbola tsisy miloko mena. Mbola le manodidina daholo iny nataoko iny. Dia eto ampovoany amin'izay loko mazava amin'izay no atao eto ampovoany manarona anazy koa satria ny loko eto ambony maitsomaitso dia ataotsika maitsomaitso. Tsy foko lanina mihitsy le maitsomaitso satria tsy inona kely kanefa tsy maintsy lanina na tiana na tsy tiana. Dia raha ngitina lava ity ao ve maitsomaitso iny le crayon maitsomaitso eto.
zay. Ove? Tianareo ve le lamaody? Anareo ty lasa lamaody ina moa pasteky, lasa pasteky ndray ato ny molotro. De ahoana tianareo sa tsy tianareo? Raha ny tokony ho izy zao a, ampiana hanina, ampiana ina moa, ampiana hitanareo le spray de am'zay mba mandimandina ny tarehako. Za tsy manana lesy de aleo andeha am'zao, fa ohatra mbola misy tsy matoky lolo eto ambony eto. Ato amin'ny lokomena zao mazava be le maitsomaitso nefa ery ambony tsy mazava. Tsy azoko mihitsy. Potika verimberina kely izy fa tsy zany a. Zay, aleo andeha amin'iny. Ove, zay. Aleo andeha amin'io molotra aloha fa tsy maninona io. Raha ny tokony ho izy zao molotra hitanareo ampiana le ina moa zany le mampamandimandina moa, glosy. Efa nitady glosy eraky ny tapy tanety fa tsy mety mahita mihitsy, nefa am'zay mba hoe mandimandina le tarehy fa aleo andeha amin'io. Tianareo am'zay sa tsy tianareo? Ampy zay ny loko. Maka sary am'zay sisa ny atao a de manamboatra. Kaloha mbola tsy matoky lolo le eto amin'ny haingo kely eto fa aleo ampiana haingo kely ihany faraparany. De atao amin'ny ilany ihany koa. Zay. Mba manisy haingon-javatra e. Zay. Da ampiana midina kely indray ve? Atao amin'ilany ohatran'ny sarotsarotra be foana manao an'ilay izy. Tsy haiko hoe inona ny olana.
ampy angamb'izay fa amp'izay ny androany tianareo ve ilay lamaody menao indray aloha ty make-up ty izy ity zany fankalazana ny fetin'ny Halloween mety mbola anao ndray za ko arinao fa aloha zay aloha vita de raha ohatra ka tianareo ilay izy de teneny hoe tianay raha tsy tianareo ilay izy de teneny hoe ratsy be mamelitiko de tsisy olana mihitsy zany fa samy matao manana ny heviny tsirairay aloha verana hoanareo zay manana ina moa zany manana eritreritra indray nareo hoe mba atao ohatran'izao indray ilay lamaody de tsy maninona zany fa olona koa anao an'ilay izy de afaka mifanorotora antsika zay mety sa tsy mety zay raha misy volomaso izy zao de hitako hoe tena azo lazaina hoe tsara kely kokoa ngamba ozy saingy le volomaso mbola tsy de anandrina andao ary hoe mba apitsika indray eto ambany eto aloha lamaody ihany aloha mbola tsy mety afa-po mihitsy ako fa mitady mikarokaroka zavatra ho apitsika sa ampy zay ka be korotana loatra korotanirotana hoe de aveo tsy mandeha amin'izay loana sa honozy nareo tsy efa ampy ve zay tianareo sa tsy tianareo ilay izy ny orona zao efa mba noka mahaihai kely ako de eto amin'ny lokona molotra zao miampy mbola vao hividy anangom-bolo aloha de vidy glycérine sa glycérine glosy ka efa tsy glycérine vidy glosy de ho atao amin'ny tarehy fa aloako zay de tapokandrina sisa no amboarina aloako zay ka sa honozy nareo de tianareo any ve le lokon'ilay izy aloako zay fa vita aloha ny amin'iny ka afa-po be za koa de inona indray no atao manaraka ny hitanareo zao le fotaka tamin'ny tarehy tsy efa mba nety amin'izay zao le nanovako anazy mba mitovitovy le izy amin'izao mitovitovy amin'ny tarehy mitovitovy amin'ny molotra de raha nisy le volomaso zao mino fa tonga tena mety ho voka tsara fa le volomaso mba tonga anazy tsy de mety loatra fa aloha andeha amin'io ity lamaody koa nandritra n'ity Halloween ity de ary ny anareo mba inona ny anareo mba samy milaza ny heviny kely aloha nareo amin'ny commentaire ao fa tsy de inona koa korotana an'izao ka korotana an'izao aloha alama amin'izay fotoana fandaminana zao inona koa manaraka de inona koa zany mbola tsy vita namboatra volo eny anamboatra ay tapokandrina kay mbola tsy vita de hitanareo le tapokandrina somary ampiana loko inona moa zany matromatroka ilay tapokandrina loko marron zany tiako lazaina io de aleo ity tena tsara be mihitsy ity fa ity no ampiasaiko na aloha le taloha sao de dirana angano za koa matahotra le izy rehefa mba vita zany izy de mba molamola
eto ambony eto ho ampitsika somary matromatroka kely eto amin'ny tapikandrina, ohatry ny ataony amin'ny ilany anankiroa zany. Eto ny anankiray dia ny ilany anankiray, eto ny anankiray. Hitanareo ohatr'izao, izay. Hitanareo mba tsaratsara ve? Eo aloha hiova kely jery fitaratra eto ako sao dia any amin'ny tsy hafan'ny mihafa aloha ilay fitenenana. Izay. Hitanareo ny havaka? Toa ohatran'izao ilay izy. Tsy dia atao ngeza be, tsy dia atao kelikely fa somary mba hanakodana ilay tapikandrina be moa, manakona ilay eto amin'ny andrina eto ihany koa. Hitanareo ohatr'izao ilay izy. Ato izao ohatra lasa eto izany ianao fotsifotsy ny eto ampovoany, fotsifotsy kokoa, dia ny amin'ny ilany somary matromatroka, dia manodidina efa iny fotsifotsy iny ihany. Raha efa matatahotra mikitikitika lisa sao dia matahotra koa za voafafy indray ilay efa vita, ianareo ihany fa tsy moramora manao zavatra. Izay. Hitanareo mba tsaratsara amin'izay ilay tapikandrina. Eto ampovoany tsy maintsy fotsifotsy dia ny ilany anankiroa somary matromatroka. Lasa matroka be ilay ato amin'ny ilany loza. Izay. 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 Eto ampovoany tsy maintsy somary marevaka, dia amin'ny sisiny anankiroa somary atao matromatroka. Asa tsara sa ratsy. Dia ho ampiana maintimainty ihany ve ilay etsy amin'ny tapikandrina? Laingalainga zareo fa sange menatra be amin'ilay tapikandrina nefa tsy tokony mihitsy atao e. Aleoloha afenina ihany. Tsy dia hoe atao be dia be fa dia kely fotsiny afenina. Dia ahoana, tianareo sa tsy tianareo? Izay. Ohatran'ny tsy mety ilay ato izany. Ohatra lasa matroka loatra. Tokony hoe maintimainty ve no ampiasaiko sa raha ny tsara kokoa dia hoe atao mitovy lokon'ny volo, dia za zay efa mba miezaka manao an'ilay izy kanefa tsy mety. Hitanareo eto amin'ilay manao gel indray zao mbola hanao an'ilay izy indray zahako, ilay volo hitanareo ilay somary misopirana kely ohatra misy haingonaingony ireny, ampiana gel mantsy ilay volo amin'iny. Dia vao hiezaka hianatra ohatran'iny indray zahako aloha, fa na hatreto aloha mbola make-up ihany aloha no izay sy itiavana eto. Make-up raha mbola tsy tafavokako volo a volo, pigapiga amin'ny zavatra tsy hay akory. Izay. Dia ahoana? Ato izao traingo ilay volo hoe niavaka izy atao amin'ny devant ato, fa ho amboarintsika. Ao, tazana kely izy fa tsy maninona. Rehefa mitraka ohatran'izao dia tsy dia tazana loatra fa tsisy olana izany. Dia inona koa mbola tsy vita ny
volomaso vita ny lokomena, zay vita daholo ny rehetrarehetra. De zay, mba tianareo ihany ve le make-upko teo e? Inona tsy tianareo, le volomaso sa ilay molotra sa ilay inona moa, ilay volomaso sa le molotra sa le angom-bolo sa inona koa? Afaka milaza izay hevitrareo nareo fa tsy misy olana mihitsy. Vita, afa-po tsara zay. Afa-poa hatrany voaloha ka hatrany farany. Anjaranareo sasany manome naoty raha tena nisy an'le anina vahako ve voloko aloha raha ovahany. Somary misavoritaka be voloko ty satria vao avy nosasana. Zao zay tonga raha de photosop mihitsy zao de zao zao kosa nge tsy ratsy zao photosopy zao mety zao angom-bolo e. Aloha ajanoko am'izao le vola fa mba tsara le izy ohatr'izao. Fa sy tianareo de aka sara aloha ohatr'izao de atao amin'ilany anatin-dray zay. De inona koa, raha hoe ahodina kely makaty indray le volo. Zao ve ozy nareo? Lasa kopo-bolona indray ty lasa satroka tampoka tato le volo. Zay. Lasa satroka maramila ve? Ao. Makasary alefa trano tsy ratsy nareo ve tsy mahita hoe lasa bory-volo alefa sary amin'izay. Ka aloha pakarina kely ohatr'izao eto de mitovy an'le zay. Trano tsy ratsy ty lamodina voloko androany ty zany ao zay. Somary ohatra lasa hoe bory-volo indray ako zany amin'ity. Averina indray aloha mbola tsy afa-po na ratsy ara le make-up de mbody mikipikipy mizesty mahay make-up zany. Ao sary zay. Afa-po tanteraka ny tenanay ho anareo izay mijery. Mino koa fa afa-po tsara nareo. Fampianatra miandalana eto foana tsika mianakavy. De efa ho anareo raha ohatra ka te hianatra make-up nareo, raha tianareo le izy afaka manao ohatr'izao ataoko izay koa nareo raha tianareo le izy. Tsy misy olana mihitsy. De afaka mampiady loko ihany koa nge nareo io zao zahako zao io mampiady loko de nampiady loko de zay nampatonga ny misy karazany maro samihafa ohatran'izao. De zay pôsy farany lohatsy. Nareo ve tsy mahita ohatra ny olona lasa ohatrany hoe bory volo de eto le misy sanga ohatr'izao. Inona moa zany filaza le tsy tadidiko le tango moa sa inona filaza le ohatran'izao. Tiako be izy zany raha ohatran'izao mikopo ny voloko nefa tsy entina oviana na oviana. Ohatrany ahoana indray mipôzy tianareo atao aloha tsy mba torohevitra koa. Ohatrany ahoana indray mihodina azy de mitsangana de misopirana de makasy de makaroy.
afa-po tanteraka ny tenanay, mino koa fa afa-po daholo rehetrarehetra, dia mankasitraka anareo nanaraka fandaharana hatramin'ny farany izay manana fanontaniana soraty amin'ny commentaire tsy misy olana ho anareo izay vaovao tonga soa, ho anareo izay tranainy saotra betsaka anareo manaraka ny fandaharana composé isan'andro isan'andro. Ny vaovao tsy maintsy misy foana, misy ihany koa ny teo aloha tsy maintsy avoasika, misy zao nareo mametraka fanontaniana hoe alefasina kare manisa andro fa zay mbola tsy mahay, dia tsy maintsy aliananao aleha satria tena ilain'ny mpifankatia indrindra fa ny olona roa miaraka ilay izy dia mba hisorohana ilay voaka mba tsy hipetraka. Zay fa mankasitraka anareo nanaraka fandaharana dia amin'ny manaraka indray ary